Dia mbola faly miaraba antsika rehetra indray ny tenako amin'ity andro fahadimy izay ijerevantsika ny lohahevitra mikasika ny fahaiza-mianina. Androany moa ny andro farany izay hamaranantsika hevitra izany. Tena voalohany teniko angambany dia misaotra anareo zay nanaraka eto fa misaotra ny tombo voalohany indrindra satria tena nahazo tombony be mihitsy ny tenako tamin'ny fandinihana an'izany lohahevitra izany sy ny fitondrana an'izany eto aminareo. Ary engy anie nitondra fitahiana ho anareo manokana ihany koa izany fianarana izany. Angaman'izany hanombonintsika azy dia averiko farany ho antsika ilay famaritana izay efa nolazaintsika momban'izany atao hoe fianinana izany. Fianinana izany. Ka ny fianinana hoy isitsika dia fatokiana tanteraka ao anatin'ny mpino ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fahatsarany ka miteraka voa dia ny fifaliana, ny fiadanana ary ny fankasitrahana eo amin'ny ninona ny misy na toejava izay mety mitranga iainany ety ivelany. Ka ny amaranantsika azy androany sy ijerevantsika azy dia voalohany aloha isika dia ijery marika anankidimy na olona izay mahay mianina. Ohatrany ahoana zany paozina olona izay mahay mianina izany? Ohatrany ahoana zany ilay vokatra izay tadiavintsika ao anatin'ny tenantsika ao? Ohatrany ahoana zany no ahafantarantsika fa hoe efa mitombo isika, efa mihasalama ao anatin'izany hoe fahaiza-mianina izany. Koa marika 5 no omeko antsika androany ny amin'izany mianina izany, mamaritra sy mampiseho antsika fa efa mitombo isika amin'izay fahaiza-mianina izany. Ny voalohany, ny marika voalohany ny amin'izany dia zao: ny fahaiza-mianina dia hita taratra amin'izay ifantohan'ny saintsika. Averiko ny fahaiza-mianina dia hita taratra amin'ny izay ifantohan'ny saintsika. Mazava ho azy fa ny zavatra izay tiana tenenina amin'izany dia izay olona izay tia misaintsaina kokoa ny zavatra eto an-tany, izay mieritreritra an'izay zava-misy manodidina azy ary izay variana amin'izao tontolo izao dia tsy afaka mifantoka amin'ilay tena izy, dia ilay nanao an'ilay sitrapo nylay naneraka azy araka ny teniny ten'Andriamanitra ao amin'ny Timothée 2:2-4 fa zany tokoa no nanantsoiny Jesosy Kristy antsika ho anisan'ny antota miaramilany, no anisan'ny miaramilany mba hahatonga antsika tsy hifantoka amin'ny zavatra an'izao tontolo izao fa hahatonga antsika hifantoka amin'ny fanaovana ny sitrapo an'ilay naneraka antsika. Misy teny ihany koa ny any amin'ny Kolosiana any, Kolosiana 3:7 izay miteny antsika fa hoe mila mikatsa hatrany ny zavatra any ambony, ny zavatra ao ambony, isika dia ny zavatra ny lanitra izany, mahatonga antsika hoe matadidy hatrany fa antsika dia ponina ny lanitra izay mbola mitoetra aty an-tany. Ka noho izany rehefa variana loatra isika mifantoka amin'ilay fiainana eto fa tsy mampitraka ny lohantsika mihitsiny dia lasa mitarika amintsika amin'ny lalan-diso izany. Fa misy fifantohana izay tokony hananantsika, tokony hifantoka amin'ny fahamarinana ny saintsika. Anisan'ny porofo fa tena mitombo amin'izany fianinana izany isika dia ny ahafahantsika sy ny fahazarantsika mifantoka ny amin'ny fahamarinana, ny amin'ny Andriamanitra. Ka misy teny izay nampitandreman'ny Solomona ny zanany ao amin'ny ohabolana 4 izay tiako hitondrana antsika mbola manindry an'izay zavatra izay, dia sokafo ny baibolinareo ao amin'ny ohabolana 4. Ohabolana 4, ohabolana 4 dia ny 7 ka hatramin'ny amin'izany ny 7:12 dia ny 20 ka hatramin'ny 7:20. Ka tombokontsika moa zany ao amin'ny ohabolana amin'ny 7 izany. Fahendrena dia izao fahendrena. Eny, lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana toy izy dia hanandratra anao kosa. Eny, hanome voninahitra anao izy raha tananao. Dia asiany fehiloha mahafinaritra ny lohanao. Eny, satroboninahitra tsara tarehy no omeny anao. Mbola toy izy n'izany teny izany eo amin'ny 7:12. Tany mafy ny fananarana ka aza vela hiala, azony izy fa hainao. Dia mbola toy izintsika ihany zany eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 7:20 dia zao ny teneniny ao hoe: anaka, tandremo ny teniko,
atonga ilany sofinao iaino ny filazako. Aza avela hiala eo masonao izy fa raketo ao am-ponao, fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao no hiavian'ny aina. Hitantsika fa ampitahiana amin'ny aina, lay aina, lay fiainam-baovao zay omen'Andriamanitra antsika, izany hoe fahazotoantsika mifantoka amin'ny fahalalana ny ten'Andriamanitra, mifantoka amin'ny fahendren'Andriamanitra, mifantoka amin'ny fiainan'izany azontsika mafy ka tsy avelantsika mihitsiny eo amin'ny fiainantsika. Raha vao variana isika ka lasa variana amin'ilay zavatra eto an-tany dia sarotra be amintsika ny hianina ao anatin'izay. Ka marika voalohany, ny olona ny mahay mianina izany dia ny olona izay mahay mifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifantoka amin'ny zavatra any ambony fa tsy ny eto an-tany. Ny faharoa, marika faharoa, ny olona mahay mianina dia ny olona ny fahaiza mianina hitantaratra amin'ny izay afohintsika. Hitantaratra amin'izay afohintsika azafady. Tsy hitantaratra fotsiny amin'izay ifantohantsika zany, fa hitantaratra ihany koa amin'izay afohintsika. Efa niresahantsika tamin'ny omaly izay zavatra afaka hainonao raha sendra tsy naheno ianao ankehitriny, fa anisan'ny ahafahantsika mitombo amin'izany fiainana izany dia ny fahazotoana manome voninahitra an'Andriamanitra midera azy, ary ihany koa manome amin'ny hafa manodidina antsika an'izay ananantsika, ahafahantsika mampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, ahafahantsika mampitombo ara-panahy an'ireo olona manodidina antsika ireo sy hahatonga an'izy ireo hafantatra ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Ka anisan'ny zava-doza anatin'ny tsy fianinana dia ny fahatsapantsika fa tena hoe ohatrany hoe tsy ampy foana ananana, ohatrany hoe mbola mila ampina Andriamanitra, mbola mila ampina ny zavatra ananako. Fa ny tena fianinana dia tsy hoe fotsiny hoe matsapa fa hoe ampy ny ananako, fa ny tena fianinana dia vitako aza ny hoe mahafoy, vitako ny manome an'izay zavatra ananako. Satria fantatro fa zahako tadidinareo ilay tenentsika omaly, tsy tompo ny harenako, tsy tompo ny fananako, fa mpitantana. Ka raha misy olona n'ilay tompony dia ny tompoko zany eo anatrehako izay mila ny fananako mihoatra noho ny tenako, dia vitako ny manome an'izany, foiko izany zavatra izany. Misy any ao anatin'ny ten'Andriamanitra dia ireo mpino tany Makedonia. Andaony izy faharoa, Korintiana faharoa toko fahavalo. Toko fahavalo. Ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahavalo andeha vakintsika amin'izany any andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Ny amin'izany Korintiana faharoa toko fahavalo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina dia misy zavatra tiako tsindriana ao anatin'izay. Koa vavolombelona aho fa araka ny zakany, eny mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay hikiambana amin'izany fanompona ho an'ny olona masina izany, ary tsy araka ny nantenainay fa ny tena no natolony ho an'ny tompo aloha, dia vao ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy izahay mba hatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa, araka ny efa nanomboany azy teo aloha. Jerenareo ny zavatra teneniny eo miala tsiny indrindra moa fa efa niteny tamiko mivadika tamin'ny olona fa indraindray tapatapaka le izy, tsy haiko hoe inona ny antony, fa dia tohiziko eto ihany moa dia engany tsy dia tapaka loatra ny fifandraisantsika. Fa jereny tsara ny zavatra voasoratra ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahavalo io, nanome zareo ary nanome tsy hoe fotsiny hoe zay araka n'izay zakany, fa mbola nananana zoto izy ary nahafoy ny tenin'Andriamanitra zay ampiasaina mamaritra hoe ohatrany ahoana ny toerana misy an'ireo kristiana tany Makedonia teo, dia hoe tena farak'izay mahantra izy ireo, tena kanefa ny tanatin'izay fahantrana izay zareo dia nangataka ny talao hoe zay koa te hanome, satria tena azony fa fanompona an'Andriamanitra, fatokisana an'Andriamanitra ary fametrahana ny tenany amin'ny mampitantana azy fa tsy amin'ny matompo ny harena azy ny fahafoizana. Ka noho izany izy dia nahafoy ho an'ireo kristiana hafa fatany tany
fa taon'izany satria nisy nazoto izy ireo nanompo ka noho izany ny fahaiza-mianina dia voafaritra ary hita-taratra amin'izay ifantohantsika ary faharoa ny fahaiza-mianina dia hita-taratra amin'ny izay afohintsika ihany koa. Fahatelo, ny fahatelo marika fahatelo n'izany fahaiza-mianina izany dia ny fahaiza-mianina dia hita-taratra amin'izay iadivantsika. Angamba azafady raha hoe sendra tsy mety kely le teny fa hoe vonona inona ny tena hoe vonona mahavonona antsika ny ady ho an'izany zavatra zany. Ady anaty moa no resahako eto fa tsy hoe miady amin'ny olona akory. Ndao isika ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina efa nijerentsika izy io tany amin'ny voalohany fampianarantsika dia io Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy jerentsika ary nitonontsika kely tamin'izany ihany koa ny andininy fahafolo fa hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Fitiavam-bola izany ny mifanohitra amin'izany tsy fianinana izany dia misy ny andininy faha raika ambin'ny folo. De jerenareo ny andininy faha raika ambin'ny folo ina ny zavatra voasoratra eo amin'ny andininy faha raika ambin'ny folo ho an'ny olona izay hoe miala ka tsy te andeha amin'izany fitiavana arena sy amin'izany fieremana izany dia an'izao ny zavatra hitantsika eo amin'ny andininy fahafolo faha raika ambin'ny folo azafady ahoana izy fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mandosira izany zavatra izany ka miezà mitady miady hitady fahamarinana toe-panaraka an'Andriamanitra finoana fitiavana faharetana fahalemem-panahy. Zay ny tenenany eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe ahoana miady ny ady tsara ny finoana. Inona le ady tsara ny finoana? Le ady tsara ny finoana dia ilay manohitra an'ilay fitiavam-bola ary mifantoka sy miezaka amin'ny fitombona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny fahamarinana ny finoana ny fitiavana ny faharetana sy ny fahalemem-panahy. Dikan'izany hoe ny olona izay te hiala amin'ny fianinana izany zany fitiavam-bola fitiavan-karena fifantohana zavatra n'izao tontolo zao izao dia mitodika sy mampitodika ny saina iray manontolo andeha amin'ny fitombony amin'ny fitovizany amin'ny Kristy. Amin'ny fitovizany amin'ny Kristy amin'ny lafim-piainany rehetra ary ao anatin'izany ny fianinana. Ao anatin'izany ny fankatoavan'Andriamanitra amin'ny fomba izay anampiasainy ny fananany sy ny fieritreretany any zavatra an'izao tontolo izao. Fa hitanareo izay fatongavana amin'izay hoe fahavononana iady izay dia tsy mora zay satria ny zavatra rehetra ankehitriny dia manohitra an'izany. Manohitra an'izany zavatra izany ka noho izany mila tanjontsika sy fantohany saintsika ary tena hoe iedivantsika io ady tsara ny finoana io ka mahatonga antsika mifantoka ny amin'ny famonoana ny eboebo amin'ny fitadiavana an'izay filany maso ny filany nofo sy ny rehakan'izao ankehitriny izao ary izany dia mampiseho antsika fa hoe lasa manala ny tenantsika ny fifantohantsika amin'ny tenantsika ka mahatonga antsika maninona azoto hanompo ny hafa sy aneo an'Andriamanitra amin'ny hafa. Zany ny adiny finoana. Ny adiny finoana dia ny ampitombo ny fanomezantsika taratra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka mahatonga antsika tokoa fitaratry ny toetra an'Andriamanitra satria toetra an'Andriamanitra avokoa ireo hitantsika eo amin'ny andininy faha raika ambin'ny folo ireo fahamarinana finoana finoana moa tsy mety hoe ao anatiny fa fitiavana faharetana ary fahalemem-panahy ary izany toetra an'Andriamanitra izany no asehontsika ary tena hoe iedivantsika amin'ny fiainantsika mba hitombo zany dia hita-taratra amin'izay ifantohan'ny saintsika. Faharoa ny fahaiza-mianina dia hita-taratra amin'izay afohintsika ary fahatelo ny fahaiza-mianina dia hita-taratra amin'izay iedivantsika amin'ilay adiny fanahy fahavonontsika hanao an'ilay adiny fanahy. Fahaefatra ny fahaiza-mianina dia hita-taratra amin'ny fiainam-pianakaviantsika. Tena niova kely ako teto fa tena misy tiako tsindriana eto. Ny zavatra zay ataonao ao atokantranonao ao rehefa tsy misy mahita ny zavatra zay
nao miaraka amin'ny ankohonanao ao. Ny fomba zay iainanao ny fiainanao rehefa mikatona daholo ny varavarana ka rehefa tsy misy mahita anao ankoatran'ireo miray trano aminao, any ny tena ahitana ny zavatra zay tena lahara-pahamena eo amin'ny fiainanao. Ka eto ako te hitodika manokana amintsika izay efa manana fianakaviana izany ny indrindra mitodika amintsika raim-pianakaviana. Manana andraikitra isika amin'io. Fa raha mbola mpitovy ianao ankehitriny aza mitsoaka satria raha lehilahy ianao ankehitriny mpitovy dia izany no karazana lehilahy izay hoe tokony ho lehilahy tahaka izany zany ianao, tokony lehilahy mahay mianina ianao, tokony lehilahy mahay mianina ianao ary tokony hitomby anatin'izany fianinana izany fa raha tsy zany dia aza manantonantona ny zanaka vavy koa ary aza manantona ny vehivavy ao am-piangonanay. Tsetratsetra tsy haritra moa iny fa ny tiako tenenina hoe zava-dehibe ny fianaranao mitombo ao anatin'le toe-panaraka an'Andriamanitra izay vao niresahantsika teo amin'le teboka aloha teo. Ry vehivavy mpitovy karazana lehilahy izay miady ny finoana no tadiavo. Ka iny ary miverina ako amin'le resaka le hoe le fiainam-pianakaviana satria ohatra ny lasan'ny vily kely indray za zany. Verina amin'le fiainam-pianakaviana ako. Ny ankizy ny zanaka de te ahita ray aman-dreny, mila ray aman-dreny izay mitarika azy any amin'ny Kristy sy maneho azy fa tena manan-toeran-dehibe eo amin'ny fiainany izany Kristy izany. Ahoana moa ny ahafahany mino an' Jesosy Kristy ary ny ahafahany manome lanja an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany raha tsy hitany ianao manome lanja an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao? Ahoana moa ny atokisan'izay zavatra aloky ny vavanao raha ny fiainanao tsy mifanaraka amin'izany? Ary zany zavatra zany dia zavatra izay tokony hoe ho apetrakitsika mazava hoe inona ny tokony ho lahara-pahamena eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha ray aman-dreny antsika. Tena hoe tokony hitantaratra amin'ny fitondrantenantsika ivelany sy izay zavatra ampisehantsika hoe ho zava-dehibe amin'ny zanantsika, izany tena hoe miaina ho an'ny Kristy izany. Izany hoe tena hoe mametraka an'ny Kristy ho lahara-pahamena eo amin'ny fiainana, fantoka amin'ny zavatra any ambony, fantoka amin'ilay ady tsara, fantoka amin'ny zava-panahy dia tokony hitantaratra ao amin'ilay fiainam-pianakaviana, amin'izay zavatra asehontsika amin'ny zanantsika. Omeko ohatra anankiray nareo, satria ao anatin'io ohatra anankiray io ny tena matetika ahitana an'izay zavatra tena hijorontsika amin'ny maha ray aman-dreny dia izany dia amin'ny resaka fianarana. Angamba ny vitsy amintsika ray aman-dreny andeha hiteny hoe nena aloko ny tanjoko dia nahatonga ny zanako tsy havita fianarana, sa tsy zay? Na hoe aloha ny tanjoko dia nahatonga ny zanako tsika ny andeha hiteny an'izany. Kanefany zao ny fanontaniana izay tiako apetraka aminareo: inona no tena asehonareo ho zava-dehibe ho an'ny zanakareo? Ny fahaizany sa ny fahamasinany? Fianarany any an-tsekoly sa ny fianarany ny tenin'Andriamanitra? Apetrako amin'ny fomba hafa indray ny fanontaniana. Tena jereo ny ao anatin'ny fonao ao ary tena mandinihy tena eo anatrehan'Andriamanitra. Inona amin'ireto zavatra anankiroa reto no tsapanao hoe tena loza indrindra ny mety hitranga amin'ny zanakao? Ny hahatonga azy lehibe dia hahantra ve? Sa ny hahatonga azy lehibe dia tsy hanaraka an'Andriamanitra? Tsy miteny akory fa tsisy dikany ny fianarana. Tena tsy zany akory raha zany zay tsy hampianatra ny ankizinay. Fa tena hoe zava-dehibe ny fianarana. Fa mila mitandrina isika so dia mahatonga antsika hoe mifantoka sy manapempo an'le ankizy, manapempo an'le ankizy amin'le hoe ny zava-dehibe indrindra amin'ny dada sy neny dia ny fahaizanao any am-pianarana. Fa tsy ny ampiseho ny dada sy neny mihitsiny fa hoe ny zava-dehibe ho an'ny dada sy neny dia ny fatahoranao an'Andriamanitra sy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Tandremo reto so zavatra diso no aseho antsika ny zanantsika ka lasa isika indray no manosika azy hifantoka amin'izay zavatra zao tontolo zao ka tonga anazy hoe ianao zao tafita eo amin'ny fiainana rehefa manam-bola be, rehefa manana 4x4, rehefa manana trano anaovana vakansa sy afaka mividy trano an'ny dada sy neny, zay ianao vao tena tafita amin'ny fiainana ary zay dada sy neny vao afa-po aminao. Kanefany ny zavatra izay tokony tena hoe dia zao faly dada sy neny
ary tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho hoy Jaune. Ny fahafantarako fa mandeha amin'ny fahazavana ny zanako. Tena zany tokoa ve ny zavatra iainanao ao anatin'ilay fiaina-tokantranonao? Tena zany ve no tena ampisehonao ao an-tranonao ao fa tena hoe Andriamanitra tokoa no manjaka eto amin'ity tokantrano ity, ary ny sitrapon'Andriamanitra no andeha ho arahana ao anatin'ity tokantrano ity, ary raha sitrapon'Andriamanitra ny atonga ny zanako ho dokotera na ho mpitsara na ho tsy haiko olona zay manana toerana ambony eo anivon'ny fiarahamonina, dia sitrapon'Andriamanitra zany sehatra izany no anompony an'Andriamanitra sy anehoany an'Andriamanitra. Kanefa raha tsy zany ananany ho an'ny zanako dia fantatro fa raha dia Andriamanitra dia efa nanome toky fa hanome azy ny hanina sy ny fitafiana isan'andro. Koa tandremo reto, ny fahaiza-mianina dia hita taratra amin'ny fiainam-pianakaviantsika sy izay ho apetratsika ny fianakaviantsika. Tandremo ary vakio ihany koa, vakio milamina ny any amin'ny Salamo 7:20 fa ny Salamo 7:20 dia tena maneho hoe ohatrany ahoana zany fianakaviana sambatra izany. Ka ny fianakaviana sambatra izany dia fianakaviana matahotra an'Andriamanitra, ary zany re raha namako dia manomboka aminao, fianakaviana manomboka amiko. Ianao no nasaina hoe mitarika ny ankonanao ao anatin'izany fatahorana an'Andriamanitra izany sy ny fametrahana ny sitrapon'Andriamanitra ho lara-pamena eo anivon'io fianakavianao io. Marika 5 no misy antsika eto. Marika 5 ny fahaiza-mianina. Ny fahaiza-mianina izany dia hita taratra amin'izay ifatohantsika. Ny fahaiza-mianina dia hita taratra amin'izay afoitsika. Ny fahaiza-mianina dia hita taratra amin'izay iadivantsika. Ny fahaiza-mianina dia hita taratra amin'ny fianakaviantsika. Ary 5 ny fahaiza-mianina dia hita taratra amin'ny fijorontsika sy ny fanantenantsika. Raha isika no efa olona izay kivikivy rehefa tonga ny zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika, raha isika le karazan'olona izay mitanondrika rehefa mazana ny zavatra hatrehana, dia milaza inona zany momba n'ilay fanantenana zay ananantsika? Fanantenana pokaty, fanantenana izay hoe tsy mahatoky tanteraka n'ilay toetra an'Andriamanitra, ary tsy mahatoky tanteraka n'ilay zavatra zay hoe ho tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tokony hoe isika dia mahafantatra fa hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahako, ary fantatro fa na inona ny lohan'ny safahafatesana zay tondrana dia eo izy, ary tsy misy lohan'ny safahafatesana zay tondrany anahy fotsiny, fa misy antony matoa izy mampandroso ahy amin'izay toerana zay fiainako, mizavatra zay tiany ampianarina. Ka ny olona izay mahay mianina dia mahay miankina amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny zavatra araka ny Efesiana 4:10 mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny heriny faherezany. Ary ny olona izay matoky an'Andriamanitra ihany koa dia mahafantatra fa na inona dia eo atonga anazy aharitra, mba atonga anazy hiaina fiainana zay manome voninahitra an'Andriamanitra, mendrika ny nanantson'Andriamanitra azy. Kolosiana 1:10-12. Fantany fa ny herin'Andriamanitra no hanome anazy faharetana sy fifaliana ao anatin'ny zavatra sarotra zay andalovany. Fantany ihany koa fa ny herin'Andriamanitra no mamokatra fanantenana ao anatiny, araka ny Romanina 5:13. Koa noho izany, ianao ve anisan'ilay kristianina izay kivy lava, izay mitanondrika lava, izay mitaraina lava, izay hita ohatrany hoe tsy manam-panantenana, sa hita fa tena velom-panantenana tokoa satria fantatrao ny tomponao, satria fantatrao iza izy, ary fantatrao hoe inona no tanterahany eo amin'ny fiainanao. Andaony isika ao amin'ny Korintiana 2:4 vetivetika. Korintiana 2:4 andininy fa fiamontsika zao, andiny fa 7 no anombonintsika azy ka hatramin'ny 1:10 no andeha ho vakiantsika. Korintiana 2:4 andiny fa 7 ka hatramin'ny 1:10 zao no tenenina: fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay, mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo,
enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tenanay izahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia tolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy nay mety fiainan'i Jesosy. Ny olona zany izay manaraka ny sitrapon'Andriamanitra izay mitombo amin'izay fianenana izay dia manaiky an'izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainany. Ary ho raisiny zany zavatra mitranga eo amin'ny fiainany izany ho sehatra mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsinotsinona hozy Paoly fa vilany tany, fa ilay hery zay ato anatiko, le hery zay ananako seho rehefa potehanako, sakako rehefa dia amin'ireny no tena ahitako fa tena koa noho izany zany dia mampahery antsika ahako ny andinika n'ireo marika anankidimy izay nijerentsika ireo, ka hijerevantsika tokoa hoe aiza ho aiza ny misy antsika ao anatin'izany hazakazaka izany, ao anatin'izany hazakazaky ny finoana izany, ka tonga antsika androso hatrany ao anatin'izany hoe fahaiza-mianina izany. Eo anatrehan'izay dia misy torohevitra telo farany, angamba na torohevitra tsy tadidiko intsony izy ireo fa nafiry fa torohevitra faraparany zay tiako omena anareo alohana maranako azy tanteraka. Ny voalohany aloha dia zao no tiako tenenina aminareo. Ty zotra zay iarahantsika mizotra ao anatin'izany hoe fahaiza-mianina izany dia voalohany indrindra dia zao: ankafizo ny fanaintainana. Ahoana tsara? Eny, ankafizo ny fanaintainana. Hitanareo anatin'ny Baiboly fa matetika dia ampitahiana amina zavatra tsy dia mahafinaritra loatra ny fiainana kristianina, ampitahiana amina ady sady zay, ary zany ady izany ho anareo izay efa nijery film momba an'izany ady izany, tsy zavatra mahafinaritra izany fa zavatra tena mampatahotra izany, zavatra sarotra izany, zavatra mazana izany, kanefany rehefa fantatrao fa anatina ady ianao dia efa miomana ny amin'izany ady izany. Ny fiainana kristiana dia tsy ampitahiana amina ady fotsiny ao amin'io Timoty 2:2 io koa izy dia ampitahiana amina hazakazaka. Zany hazakazaka zany ihany koa tsy mora, mandreraka izany, mora vizana, mihevizana ny olona rehefa hazakazaka satsy zany. Ka indraindray isika rehefa ao anatin'ity fiainana kristiana ity rehefa mihevizana dia mieritreritra hoe misy zavatra tsy mety ataontsika, hoe sao dia tsy zay ary ny zavatra tokony ataoko na ny lalana tokony alehako. Tsia, rehefa vizana isika dia vao maika zany mampiseho fa tena anatin'ilay hazakazaka marina isika. Ny olona mipetraka ny tsy reraka, ny olona izay tsy mandeha amin'ity hazakazaka ny finoana ity dia tsy vizana mihitsiny. Fa ireo izay mihazakazaka dia atsapa indraindray an'izay havizanana izay, ohatrany hoe ketraka indraindray. Fa tohizo ilay hazakazaka mijery hatrany an'ilay izy, an'ilay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, hoy ny Hebreo 12:12 amintsika ny amin'izany. Ary ny sary fahatelo zay ampiasainy tenin'Andriamanitra, zay tiako misy be dia be ny sary ampiasainy moa maneho ny fiainana kristianina dia ny sarin'ny fiterahana. Ny miety zaza zany dia ny miteraka. Ny miety zaza dia marary. Zay aloha ny henoko satria izaho mbola tsy nety zaza fa ny vadiko hitako ohatran'ny narary izy tamin'ny izy niteraka ny zanakay rehetra, ary ohatran'ny tsy andry fa tena ary tena manena ary tena mijaly mpandra-piandrasana an'ilay zaza. Kanefany tahaka an'ilay ady kazaka, tahaka ireo dia ny mahatonga antsika manohy ao anatin'ilay hazakazaka dia ny fanantenanana antsika ny amin'ny vokatra izy ireo. Ny amin'ilay ady dia efa fantatritsika fa manohy ny mpandresy isika ao amin'i Jesosy Kristy araka ny Rômana 5:7. Sady zany kazaka dia fantatritsika fa izay rehetra zay ataon'Andriamanitra manomboka n'ity hazakazaka ity dia tsy maintsy tonga any amin'ny farany ary miambonahitra zay eo amin'ny lohantsika. Manana an'izay fanantenana izay isika. Ary ny fahatelo, inona moa ny andrasan'ny renin-jaza rehefa miteraka izy? Dia inona? Fantany fa marary ilay miety zaza, fa inona ny vokatra zay azo ao aorianan'izay? Aina zazakely, aina vaovao.
Andaony isika ao amin'ny jauna toko fahenina ambin'ny folo. Jauna toko fahenina ambin'ny folo dia ny andiny fa raiky amby roapolo sy fa roa amby roapolo ny andeha hovakintsika. Jauna toko fahenina ambin'ny folo ny andiny fa raiky amby roapolo sy fa roa amby roapolo. Zao ny zavatra teneniny eo. Manampahoriana ny vehivavy rehefa raha miteraka satria tonga ny fotoany. Fa izy dia tsy tsarony intsony ilay fahoriana noho ny fifaliany fa mizazana ary ianareo dia manana lahelo ankehitriny fa hahita anareo indray andro dia ho faly ny fonareo ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Amen. Ankafizo ny fanaintenana. Ireto ny fanaintenana. Tsy fantatrareo fa tsy manao zavatra diso nareo raha misy manaintena indraindray amin'ity fiainana ankehitriny ity. Trany ary tsaroy hatrany inany vokatra miandry, inany zavatra miandry antsika any afarany, fifaliana, aina vaovao, fiainam-baovao mandrakizay ao anatrehan'Andriamanitra ary fiainam-pandresena no efa iainantsika noho izany. Faharoa, ohatrany hoe ina moa zany torohevitra faharoa zay tiako omenanareo dia zao hoe ampiaro hoe fitsipika mona hoe reto fantaniana anankiefatra ireto na inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia afaka apetrakao ireto fantaniana anankiefatra ireto ahafahanao mianina ao anatin' zany zavatra iainanao izany. Reto le fantaniana anankiefatra izany hoe iza moa Andriamanitra, inona no efa nataony ka afaka isaoranao azy, inona no efa nataony ka afaka isaoranao azy. Faharoa, voasoratra momba n'io zavatra momba n'io tokoe. Ary faefatra, ahoana no ahafahako mampiatra ny tenin'Andriamanitra amin'izao toe-javatra iainako izao. Averiko iza moa Andriamanitra, inona no efa nataony ka afaka isaorako azy. Fahatelo, inona no voasoratra ao anatin'ny baiboly momba ny toe-javatra iainako. Ary faefatra, ahoana no ahafahako mampiatra ny tenin'Andriamanitra amin'izany. Omeko ohatra vetivetika ianareo, tsy tianao ny olona, tsy tianao ny mpiara-miasanao, tsy tianao ny mpiara-mianatra aminao, tsy tianao mpiray vodi-rindrina aminao. Inona voalohany, iza moa Andriamanitra no namorona ny olombelona rehetra. Inona no efa nataony ho anao? Izy dia efa tianao na dia tamin'ny anao mbola fahavalony, taminao mbola tsy nateo ty. Romana toko 5:7. Bonjour Joanie, manontany Joanie hoe inona moa le teboka fahatelo? Tsy tadidiko tsony, tsy haiko le teboka fahatelo amin'iny. Hoe iza moa Andriamanitra, inona no efa nataony anao? Inona moa zany ny fitsipika ara-baiboly zay afaka ampiarinao amin'ny toe-javatra iainanao io. Ary faefatra, ahoana ny ahafahanao mankatoa izany. Engany efa niverina moa le fandaharantsika azafady fa tsy hitako ilay soratry pasteur Ihaja teo. Fa bon, averiko zany le izy amin'le tenentsika teo hoe tsy tianao ny olombelona manodidina anao, tsy tianao ny olona manodidina anao azafady. Hoe iza Andriamanitra no mpamorona ny olona rehetra sa tsy zay. Faharoa, hoe inona no efa nataony ho anao? Teo ty ianao tamin'ny anao mbola fahavalona dia maty ho anao Kristy. Romana toko 5:9. Ka mila tsaronao zay zavatra zay. Inona ny fitsipika ara-baiboly zay afaka ampiariko amin'izany? Voalohany dia ny Galatiana toko 1:10. Tsy nataoko lahara-pahamehana ny fitadiavana sitraka amin'ny olona fa fitadiavana sitraka amin'iza? Amin'Andriamanitra. Kanefa mazava ho azy ao amin'ny Romana toko 12:7 dia miteny antsika hoe raha mbola azo atao dia tsy tokony ho mpiady amin'ny olona isika fa miaina ampiadanana amin'ny olona manodidina antsika. Ka ahoana ary ny ahafahako mampiatra an'ireo fitsipika ireo raha hoe tsy tia anahy ny olona? Dia voalohany, tokony hafapolo ahako amin'ny fahafantarako fa Andriamanitra dia tia. Tsy tia ny olona fa Andriamanitra. Kanefa ataoko ihany koa zay azoko atao mba hahatonga anahy hoe hiainam-piadanana amin'ireo olona manodidina anareo, miresaka amin'izy ireo ary mametraka hatrany ny fanehoana ny filazantsara sy ny vokatra zany filazantsara zany eo amin'ny fiainako ho hitan'izy ireo maso ka hahatonga an'izy ireo ahita tokoa
an'izany ka atongan'izy ireo araka ny Matthieu 5:20 rehefa mahita ny fahazavako dia hidera an'ilay Andriamanitra izay any an-danitra. Azonareo ve ameko anankiray indray nareo, ohatra anankiray indray tsy tia ny vadinao ianao na tsy mahafapo anao ny vadinao, ataoko an'izay hoe tsy mahafapo anao ny vadinao, ny vadinao a nefa tsy dia maneho fitiavana loatra intsony a, ka ianao ohatrany te andeha hitady vady hafa, aleo mbo hanandrana zavatra hafa satria ahoana moa ilay fiteniny amin'ny teny frantsay l'herbe toujours l'air plus verte sa tsy zay, ohatrany maitso kokoa foana ilay ny ahitra am'le ina moa zany le sahetsy akaiky etsy fa araka ny fitenin'ny olona anankiray zay mahatonga an'iny ohatrany maitsomaitso kokoa dia satria any ny fosse septique. Sesasesa saratra iny sasany aminareo angamba ny azo any zavatra tiako tenenina fa aveo koa raha hoe tsy mahafapo anao ny vadinao dia inona ny zavatra afaka eritreretinao voalohany indrindra hoe iza moa Andriamanitra no nanome anao ny fiainana, izy no namelona anao ary izany fofinainan'Andriamanitra zany ho velona. Faharoa, inona no efa nataony ho anao? Izy no efa nanambatra ny vadinao taminao ka nahatonga anareo ho lasa nofo iray. Fahatelo, inona ny fitsipika ara-baiboly izay afaka ampiara mazava ho azy fa ny tena manome ny andraikitry ny lehilahy sy ny vehivavy ao anatin'ny fanambadiana ary miteny fa hoe ny lehilahy dia nantsoina ho tia ny vadiny ary ny vehivavy nantsoina hoe hanaiky ny vadiny. Amin'izany ahoana ny ahafahako mampiatra an'izany eo amin'ny fiainako dia ny ahatonga anahako ny tompon'ny ny fiainako dia ny fofinainako rehetra dia avy amin'Andriamanitra, dia ny andeha ataoko dia ny hitadiavana sitraka voalohany indrindra amin'Andriamanitra fa tsy andeha hitady an'izay hoe anaovan'ny vadiko an'izay sitrako, an'izay tiako. Azonareo angamba ny tiako tenenina ka mahatonga ana mahay mianina andeha hijery foana hoe ahoana no ahafahako mikolokolo an'ity fanambadiako ity, ahafahanay anatin'ny fanambadiana ity tena manome an'ilay nanome anay aina. Tena ampiko iray farany ary azafady, fantatro fa mandeha ny fotoana fa ohatrany mahazatra. Farany, tsy mananasy ianao, lasa very asa ianao amin'ny kasanao tsy fantatrao izay tokony ataonao ankehitriny. Tadidio, iza moa Andriamanitra? Andriamanitra dia tompon'ny lanitra sy ny tany sy izay zavatra rehetra eto ambony toko 2:4 na Salamo 4:20 no miteny antsika an'izay. Inona no efa nataony ho anao? Izy dia efa nanome anao izay hoe ilainao, manome sakafo ny nofo rehetra izy araka ny teny eo amin'ny Romanina 4:4 ary izy avy amin'ny hatsarapony, avy amin'ny toetra noho ny famindrapony manome antsika hanina avy amin'ny Salamo 4:30. Inona ny fitsipika ara-baiboly izay miatra eto ka tsy ao alohan'ny fanjakan'ny lanitra sy ny izy no aninona no hanome antsika zany rehetra izany. Ahoana ny ahafahantsika mampiatra an'izany zavatra izany? Dia ny voalohany, apetrao foana ho lara-pamena ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Aza manandrana mangalatra na mivoaka ny sitrapon'Andriamanitra mba ahazona an'ilay vola izay ilainao. Miasa mafy na hoe mitadiava asa mafy fa ihany koa manana toky an'Andriamanitra fa izy tokoa dia mijery anao ary izy tokoa dia hanampy anao anome anao an'izay hanina sahaza anao. Teniko farany angambany dia hoe torofatrany dia hoe banjino hatrany Kristy. Banjino, rehefa mibanjina ny Kristy isika dia mila mijery totika ka mijery an'izay efa nataony ho anao teo amin'ny hazofijaliana ary ny fiainana izay niainany teto ambony tany, izay fiainana tanteraka. Isika manana antoka fa tena afaka mankatoa an'Andriamanitra tokoa isika raha mahatoky azy ary mijereva ihany koa an'i Kristy, mijereva ny ho avy an'ilay trano izay efa homaniny ho anao any an-danitra ary mahaiza mianina mandritry ny ty fiainana izay ivay niananao ankehitriny eto ambony tany izao. Zany ny hatonga anao hitombo amin'ny fanantenana, hitombo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary inona zavatra iainanao eo amin'ny fiainanao.
aokontsika hivavaka. Andriamanitra rainay ao dia mbola tsy mitsahatra misaotra anao zay ny amin'ny teninao, misaotra anao zay ny amin'ny hafahanay nandinika ny andro ity ny fianinana. Eny Andriamanitra misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra ao ambany fianinana. Ampio zay Andriamanitra tsy ho variana ny amin'ity fiainana ankehitriny ity fotsiny. Ampio zay tsy ho variana ny amin'ny fananana sy ny harena sy ny maro samihafa toy izany. Ampio zay tsy ho variana amin'ny toerana zay misy anay eto amin'ny fiarahamonina sy ny rehaka sy ny fijerin'ny olo-kafa. Fa ampio zay hijery hatrany an'ilay tompony finoana sy mpanefa azy. Ampio zay hiazakazaka, ampio zay hiady an'ilay adiny finoana. Ary na dia miaina an'ilay fanaintainana amin'ity fiainana ankehitriny ity zay, dia ampio zay hanana an'ilay fanantenana fa ho avy ilay fotoam-pifaliana, ho avy ilay fotoana zay iarahanay aminao mandrakizay ka hankafy an'izany fiadanana sy ny fitsaharana tanteraka ao aminao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Dia mbola misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany an'ity fampianarana ity nandritra ny herinandro. Raha misy fanontaniana moa izay tianareo apetraka na hoe raha misy zavatra izay nampianarin'ny Tompo anareo manokana izay tianareo zaraina hoe nampianarina anareo manokana mandritra ny herinandro ity, dia afaka ataonareo amin'ny commentaire izany. Raha misy tianareo hoentiko ambavaka koa dia aza misalasala ny amin'izany. Ny eo andeha ho ataoko ihany koa dia ho hisy boky anankiroa, mialatsiny ahako fa amin'ny teny anglisy izy ireo, fa misy boky anankiroa izay miresaka io dia izay andeha ho apetrako ao amin'ny commentaire. Ka raha misy amintsika izay mahay mamaky teny anglisy ary liana ary te mbola andalina momba an'izany lohahevitra izany, dia afaka mamaky an'ireo boky anankiroa ireo, bokin'ny Thomas Watson dia bokin'ny Jeremy Burroughs. Olona efa maty efa ela be reny, fa mahafinaritra be, nahay nanoratra be ny olona tany amin'izany taonjato fa 20 izany. Fa dia izay angamba ny farateniko, samy ho tahin'ny tompontsika. Veloma.